ziona firaisiny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana soavana ziona firaisana. Ziona firaisiny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Misy panolon'Andriamanitra vitsivitsy asian'Andriamanitra osora. Amen. Halleluja. Ny zavatra tira tsy zavatra nomana fa Andriamanitra ny tena dia tsy maintsy tanterahana. Halleluja. Mety misy amintsika izay mbola tsy voatonona anarana androany mba hamilay ianao manaraka mba vahamafy mba ho anisana ianao. Zareo zany efa mitondra asan'Andriamanitra agny ambanivolo agny. Amen. E mbola misy koa moa pasteur Guio. Amen. Amen. Basif tiatanana master. Atsika mazalan tsy faly ao. Amen. Firy zareo ato. 2 4 6 8. Lotsika hivavaka aloha sady mbola misy samy mivavaka. Reto Jesosy so mbola misy hoe asalato ny feonao antsoy mihitsy androany Andriamanitra hikasika ny fiainan'zareo. Tena tonono mihitsy Jesosy ok anao hietsika amin'ny fomba mahery vaika eto amin'ity toerana ity. Ondalegebo shamabarakebo shindalaba enolegebo shindalegaramababagamoso ikendoligramo shindalaba. Asatsika hiakatra tokoa zany pasteur Gino. Ikondallegebo shekarekebababa ondalebo shindalegaro bazikatakabaye ondalebo shindalabagabondalabarake indelebosha samy mivavaka antsoy mihitsy Andriamanitra androany hikasika ny fiainan'izy ireo. Tena mitenenina tompotsy zareo ihany nosorana fa za koa hoe hosoro androany. Indolekarema bababababa
Indolege boshe ndala bareka ndola bizonda la bagaboshe. Indolagi boshe ndala baba. Tuizotan babakawa. Tuizotan babakawa tikenoi babakawa tumbo. Okay, no, no feed nul no, je want to say no way. Sota tumbo. Sota fragamas. Sota dadamalada. Sota no say. That's why man dusko jen papa noisi. Sota no say Jesus. Mitimu ke wantani bulina orira iretu sana kazubula ki eri karase jakane kajuma na vivudu sabe sama meri haruvi sitatano mafi Nós é Jesus. Makasitraka anao zay. Mbola mahita kosa eto vehivavy anankiray fagnontanitsika aloha Pasteur Paul. Zay raha teneninao eto zany androany noho izy. Misy vehivavy anankiray mbola sain'ny tompo sorany. Izy io vehivavy. Masikadaba. Izy io vehivavy Pasteur. Mama, mi susto maluca non mi dà. Sì, mamma, mi susto maluca non mi dà. E bosce che aveva. Sedang andram-andram zai Pasteur Paul fa no sente sussurra dentro. Amen. Alleluia. Nia sana mangina rifana. Na decita neny zany ataontsika fara dia anareo rehetrarehetra mandohalika alohanareo eo anatrehan'Andriamanitra, tsy mandohalika eto anatrehan'ny Pasteur David, tsy mandohalika eto anatrehan'ny fiangonana fa eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny fanosorana tsy zavatra mandehandeha ho azy fa misy tanjona tian'Andriamanitra atao. Mila olona vonona anao ny asan'Andriamanitra, fa raha tsy zany dia lasa manimba anareo ilay fanosorana. Dia tena manaova mihitsy voady eo anatrehan'ny tompo hoe vonona anareo hanompo an'Andriamanitra, indrindra fa ho anatin'izao iraka ny antsona anareo zao. Tsy anato amin'ny lanitra ny tananareo anankiroa dia mba manaova voady eo anatrehan'ny tompo hoe za Jesosy tsy ala aminao. Voalohany no tsy ala amin'Andriamanitra, faharoa tsy ala amin'ilay antso eny antson'ny tompo anareo. Tena teneny mihitsy hoe Jesosy eo za manokana vonona ny hanompo anao. Tena mihitsy hoe Jesosy eo za manokana anao ny sitraponao amin'ny androm-piainako rehetra. Samy mivavaka roba sekedeke bosha amin'ity anio ity mivavaka ho anareo tsiraray avy aho, manidina diloilo amin'ny lohanareo, ahafahan'ny fanamasina irotsaka amin'ny fiainanareo ihany koa. Satria ny Baiboly dia milaza tamin'ny fotoana nidina tao amin'ny lohan'i Davida ny diloilo fanamasina. Androany zany
tantara izany no marina amin'ny fiainanareo ary hitsanga aminareo mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy Kristy raiso ny fanamasina. Ny anaran'i Jesosy Kristy no anisoranay anareo rehetra. Izao fametrahanay ny tananay izao dingana anankiray lehibe atonga anareo lehilahy mahery aefa be amin'ny asan'Andriamanitra ary tsisy zavatra asakana anareo intsony amin'ny fiainana. Raiso ny anaran'i Jesosy Kristy izay. Ambarako eto androany fa ny fanahy izay naniraka an'izao fiangonana izay nafiraisan'izao koa no aniraka anareo. Niositra izay nampitoeran'Andriamanitra tao amin'ny pasteur Davida, izany koa no zaraina anaraka anareo na iza misy anareo. Manonona teny androany fa na ny babadin'ny fiainantsika aza tsy asakana anareo. Tsy misy devoly ka avita hijerina ny tavanareo fotsiny azy. Ny feonareo dia ho lasa problème ho an'ny Satana manomboka androany. Ho ampiasain'Andriamanitra fomba mahery vaikany ianareo ary izy mihitsy no ananatra anareo amin'izay rehetra ataonareo. Ny anaran'i Jesosy. Manasan'ny pasteur Zano ihany koa vavaka. Aminareo manambato ihany manana message kely mizaraina aminareo juste kely tenin'Andriamanitra ary faly miravantsika rehetra fiangonana. Eo ampitoerana eo ampatsiavin'ny fanamasin'Andriamanitra folo taona lasa zay. Evangelista Davida Rakotonandrasana no sorana ho pasteur Davida Rakotonandrasana folo taona lasa zay. Ndo ity atanana eo apetrahana eo sady mitodika aminareo mpijery no manatsika anareo izay mandohalika eto amin'izao fotoana izao. Nahazo teny aho hoe RVP, Refondation de valeur pastorale. Ilay valeur pastorale izay nanosorana io rainareo folo taona lasa taon'ny Teo Josovita andro sabotsy 3 octobre 2009 ho raisinareo zany amin'ity an'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho anareo tenin'Andriamanitra teny tsy hitory teny fa anonona le teny anankitelo le loha ny tsofako rano anareo ary manasa anareo any an-trano andinika sy amaky ny boky ny Timoty voalohany, Timoty faharoa ary ny Titusy satria ireo natsoina hoe lettre pastorale. Teny soratra nomena ho an'izay rehetra hitondra asan'Andriamanitra hitandrina fanahin'olona maro. Amin'ity an'ity dia tenin'Andriamanitra anankitelo markeo ary ataovy torolalana ho anareo andehananareo amin'izay fanompony izay. Voalohany dia ny Timoty tononoko fotsiny ilay izy tsy toriko aminareo tsony satria zavatra avy hatrany toa dia azonareo ny tiany lazaina amin'izany. Timoty voalohany toko faharoa, Timoty voalohany toko faharoa, ao bokin'ny Timoty ny anankiroa ary eo amin'ny bokin'ny Petera ny anankiray. Hoy izy le tenin'Andriamanitra atao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa ay Timoty teo. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Timoty voalohany toko faharoa koa mananatra anareo. Timoty voalohany toko faharoa koa mananatra anareo aho. Timoty voalohany toko voalohany azafady andiny fafito. Fampitandrina ianareo mandohalika eto sy izay voantso anarana teo dia tsy maintsy ho tsy manatsiny fa mpitandrina ny an'Andriamanitra, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpisotro divay, tsy pilady aman'olona, tsy tia arena maloto fa tia mampiatrany vahiny, tiany olona manao ny tsara, mahony tena, marina, masina, mahony po. Timoty voalohany toko voalohany andiny fafito zay. Ary ny Timoty voalohany toko faefatra andiny fahaenina ambin'ny folo. Timoty voalohany toko faefatra, Timoty voalohany Timoty voalohany toko faefatra ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra ho anareo izay mandohalika eto. Timoty voalohany toko faefatra ay Timoty 4:16. Tandremo ny tenanareo sy ny fampianaranareo ary maretany amin'izany fara manao izany ianareo dia hamonjy ny ainareo sy izay rehetra miaino anareo. Ary tenin'Andriamanitra farany meloha ny tsofako rano anareo
Petera voalohany toko fadimy andino faharoa. Petera voalohany toko fadimy andino faharoa dia hoy vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ho anareo izay mandoany keto a. Ozy izy hoe fa ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo mitandrina azy tsy antery fantsitrapo, tsy amin'ny fitiavana arena maloto fa mizotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny lovan'Andriamanitra, fa ho fianarana ho an'ny ondry, ary efa iseho lohan'ny mpiandry dia azo ny sarom-boninahitra, ny voninahitra tsy mety lo ianareo amin'ny anaran'i Jesosy. Sy ilay ositra refondation valeur pastorale amin'ny mampanompon'Andriamanitra ny rahana manositra anao azao an'io ty mandehana amin'izao herinao zao, tsy omba anao fa Jehova lay nanao ny lanitra sy ny tany. Fahasoavan'Andriamanitra izay hita tao anatin'ny rainao ara-panahy dia ho tonga zava-misy azo tsapahitana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Ilo ankehitriny manositra anao anokotra sy anjay, andava sy androdana, ary anorona sy amboly rave amin'ny anaran'i Jesosy. Sy ny ositra pastoral tonono raha lehilahy amin'ny anaran'i Jesosy. Indro eo anoloanao mianjeny Jehova izay ny aloha lalany any Abrahama, ainy ataony tamin'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ho tanteraka ary vavolombelona eo amin'ny fiainanao amin'ny mampanompon'Andriamanitra izay voositra apitako aminao izay ositra pastoral izay andeha lavitra ianao ary fitaovana mahevivaika ampiorohoro ny fanjakan'ny Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona, ny fedina rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy abediny, lela rehetra izay miady aminao dia ho resena lahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko fanahy marobe voavonjy amin'ny alalanao ary voatahiry manam-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona. Miazakazaka izay nataonao hatramin'izay tonga ny fotoana amalin'Andriamanitra n'izany zavatra marina amin'Andriamanitra, ny mamaly fahoriana izay nampahory anao ary mamy anao izay nampahoriana kosa fitsarana amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka izao tsy anatonanao intsony ny olona, tsy anatona ny olona intsony ianao, fa ny olona anatonanao ary nizaniza manana problème asiady rehefa miona ny fanatika aminao a dia tonga fahaolana ho azy zany ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy lay toetra matoky tao aminao mitsofako ranonao ho mpitandrina matoky ny asan'Andriamanitra azo valipity mihoatra lavitra, mihoatra noho izay saininao ny fanavonjeny amin'ny alalanao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy zaho aminareo hoe mitsangana amin'izao herinareo izao ianareo, mitsangana amin'izao herinareo izao nareo, mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy a, mitsangana amin'izao herinareo izao nareo a amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana amin'izao herinareo izao mampiasa ny anaran'i Jesosy. Mahitetarana mafitsika dia misy maro-patsiarovana izay ho zarainy neny aminareo a amin'ny mahareninareo anazy dia hitondra fitahina ho anareo ane zany. Asitsika horakoraka mafy a. Ny afatra fohy mba hozareko anareo a araka izy nitantarain'ny pasteur Janot teo a, 10 taona tamin'ny 3 octobre teo na pasteur ny tena fa hitanareo ngamba fa tao anatin'izay 10 taona zay tsy misaraka amin'ireo ray aman-dreny préza. Hitantsika tsara fa tao anatina 10 taona lasa zay mbola afaka manitsaka ny pilipitrako ny ray aman-dreniko, mbola afaka miditra ny tranoko ary mbola mifandray tsara zay. Ohatr'izany ihany koa hitantsika rehetrarehetra rehefa tonga fotoana misy zavatra foana iarahanay sy ra pasteur Rija amin'ny maray aman-dreniko azy. Tsy hoe rehefa nisorana anareo androany dia manao izay tianareo atao ka tsy hifandray intsony amin'ny ray aman-dreny. Araka nefa nazavaiko foana ny zanaka rehetra dia sahala amina
roplan fa ny ray aman-dreny kosa dia tsy izy fa terrain d'aviation. Ny minitra ny roplan anankiray tsy hitodika itsony amin'ny terrain d'aviation, azonao valiana hoe anahoana ny hafarana. Ka ny zanaka anankiray zay tsy mitodika itsony amin'ny ray aman-dreny dia misafidy fahafatesana, misafidy fahampitehana. Na pasteur anareo na mety mbola hitombo koa raha ny agnaranareo ndray andro any, mety ho mpaminany, mety ho apôstôly, tsy fantako hoe mety ho bishop. Ny ray aman-dreny foana mandrakizay. Ny ray aman-dreny ihany no nanome agnarana anareo reo, na nagnany agnaranareo manokana nareo taloha, fa zao nareo nomena agnarana hoe pasteur. Ka ho antsika fiangonana rehefa mba miantso an'zareo aza antsona amin'ny agnarana intsony izy mba ianaro mba antsona hoe pasteur. Asitsika tetanina sorakoraka mafy afaka mahazo toerana ianareo mazao toerana. Dia amin'izao fotoan'izao aloha tsika mba hiroso manokana ny famosorantsika ny Mama Zora. Tsika fiangonana miara mahita fa rehefa tsy eo dada dia ineny no manao ny asa. Tadio fa misy fiantraikany ngezabe ny fanosorana. Efa nampiasain'Andriamanitra foana regny mpanompon'Andriamanitra hitantsika reo tegny taloha fa ambadiky ny fanosorana tena misy fitafiana vaovao omen'Andriamanitra. Ka androany omen'Andriamanitra fitafiana vaovao Mama Zora. Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanany zava-maholo. Tonono koa amin'ity androany ity fa Jehova no iandry anao. Jehova hiasa fenao ny fiainanao. Jehova zay manosotra anao androany, ameno anao hery mahagaga ahafahana mamita ny antson'Andriamanitra ny fiainanao. Tononoko amin'ny anarany Jesosy, manao ny vavahadin'ny fiainantsika tsy ahatazona anao. Avita be amin'ny asan'Andriamanitra. Ho vehivavy ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba mahery vaika, amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Mihoatra lavitra no zay efa nampiasany ianao hatramin'izay mbola mampiasany ianao koa amin'ny anara mahery Jesosy. Tononoko eto androany fa maro marary sikana amin'ny alalanao. Marena andre, ny mane mitsangana ny maty hitsakana. Amin'ny anaran'i Jesosy hatramin'ny jamba mahiratsy. Ary tononoko sy tsofoko rano ataona fanan'olona maro amin'ny Jesosy anenao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary horeny ty firenena ity, horeny ny fiangonana Jeune Fraisana, horeny eto Madagasikara, ho ampiasain'Andriamanitra mihoatra amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ravehivavy, amin'ny mampanonton'Andriamanitra manositra anao tahina noho ny vehivavy rehetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ino ankehitriny manositra anao? Anokotra sy anjely, andava sy androdana, ary andorona sy ambody. Manositra anao ho mpanina amin'ny firenena. Manositra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Le manteau pastoral amin'ny anaran'i Jesosy. Midina aminao ny herin'Andriamanitra. Atokanao fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Anohana sy anampy ny vadinao. Ary ny anjara moan'ilay ositra izay miraisa ny vadinao folo taona lasa zay. Tononoko raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona izay. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Tonga zava-misy eo am-fiainanao zany. Ary vavom-belona hitamaso. Na lanta, na ny olona, na ny devoly vavom-belona zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mandeha zao herinao zao. Motsy nanositra anao va Jehova amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sangana mandeha amin'izao herinao zao. Satria hoe nanatsika teto mandray ny anjara koa. Angatao amin'izao fotoan'izao ny anjaranao avy amin'Andriamanitra. Le ositra feno avy amin'ny fanamasina zay mihodina eto amin'ity toerana ity hikasika anao ihany koa. So natao milanitra ny tananao anankiroa, ndao zany sianao hivavaka teneny hoe Tompo hosoro manokana. Miantso amin'izao fotoan'izao ny ositr'Andriamanitra mahery vaika hikorina amin'ny tsirairay avy, hikasika ny fiaina amin'ny tsirairay avy. Nisan'izy ianao tonga teto androany tsy diso anjara amin'izany ianao. Raiso ny anjara ositra ao avy amin'i Jesosy Kristy. Raiso ny fiovam-piainana, raiso ny
fandraisena, raiso ny fahagagana, raiso ny famonjena, raiso ny fitaovana maheroveka amonjena fanan'olona maro amin'ny alalanao, raiso le hery afahanao mandresy ny impossible rehetra. Misaotra tompoko, misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Lotsika itiatanina surakoraka mafy tompoko. Ziona firaisiny Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolomadiniky. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans Express Ambolomadiniky. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana ziona firaisana. Ziona firaisiny Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless.